katsaka amin'ny fotoana rehetra. Rehareha ho an'ny malagasy sy ray manontolo na dia tsy kristianina ny tena fa miara-mifaly amin'ireo rahalay kristianina amin'izao fahatongavany indrindra fa katolika fahatongavany papan'izy ireo zao. Raha zahay musulmana malagasy manokana aminay midika fa hoe hanamafy hanatsara na koa azo lazaina hoe hanandatra ny fihavanana ny firaisan-kina ny fiarahamonina ny kristianina katolika sy ny musulmana. Afalianao anay satria na ino frère pastoral ny tonga itsidika manantena isiany mbola veriko ihany le fisian'le fiaragna satria na ny musulmane eto Madagasikara ane betsaka manana fianakaviana katolika. Teraka faliana ho anay zany ny mandray an'izany hoe paparay masina satria tsy matetika tonga eto Madagasikara ny paparay masina manantena izay fa hitondra tokoa satria mampamafy fiadanana sy fanantenana aminy dia manantena izay fa hisy fiovana indrindra eo aminay kristianina katolika. Amina manokana dia midika fiadanana aloha voalohany indrindra fanantenana ary fizarana fitiavana dia tena manantena an'izay mihitsy ny ako. Izay ny tena hoe firariko tokoa hoe andray tanana izany paparay masina zany. Voalohany indrindra aloha dia miarahaba ny mpino katolika rehetra satria zava-dehibe zany vangina ray aman-dreny zany. Ny papa moa dia filohan'ny fiangonana katolika ny dikan'izay tena ray aman-dreny. Amin'ny maha iray ny fiangonana loteranina malagasy ao anatin'ny FFKM dia tena miombona fifaliana amin'izany hoe fandraisana ray aman-dreny zany. Fa tsara ihany koa ny manamarika fa ny papa tsy amin'izay mahafilohan'ny fiangonana azy ihany no mahalehibe azy fa eo ihany koa ny ananany ny satan'ny filoham-panjakana. Faly amin'izany hoe famangina ray aman-dreny ary eo ihany koa ny hoe fitsidiana filoham-panjakana izany.